Eny ary havana, mbola faly miarabantsika indray amin'izao anio zao. Hiatonona ho antsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Manaraka indray zany antsika amin'ity androny ity zany ny lohahevitra hoe fibebahana. Ny fibebahana zany no hitondrasay antsika ao anatin'izao fandaharana izao. Ary isoragna manokana anao ry havana izay mbola tsy mitsahatra manaraka ity fandaharana izay rahantsika amin'ny grupy fiomanana ho an-danitra ity. Zava-dehibe ny fisianao sy ny fanatrehanao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka raha miteny mikasika ny fibebahana zany itsika dia mazava tsara fa ny fibebahana zany no anisany dingam-piainan'ny kristianina na ny mino. Zay zany zavatra tsara ho fantatra mialoha. Ary raha miresaka fibebahana ihany koa zany itsika dia misy fanontaniana anankiray zany napetraka tamin'ny karazan'olona telo. Zay koa zany zavatra tsara ho fantatra atsika ao anatin'izay fibebahana zay. Misy fanontaniana anankiray zany dia karazan'olo telo zany no nametrana azy ato amin'ny testamenta vaovao. Dia tsy iza ma ireo olona ireo fa dia ny Jaona mpanao batisa ary Jesosy Kristy sy apôstôly Petera. Ireo telo ireo zany ny olona nametrana fanontaniana anankiray mitovy, dia ny hoe inona no ataonay mba ho vonjena izahay. Zay zany le fanontaniana napetraka tamin'ny izy telo, ilay mpanompon'Andriamanitra, Jaona mpanao batisa, Jesosy Kristy izay tonga nofo ary Petera apôstôly. Dia napetraka tamin'izy ireo zany ny fanontaniana hoe inona no ataonay mba ho vonjena. Dia ny mahatalanjona ry havana dia ny valy ny fanontanianan'izy ireo zany tokana ihany koa. Tokana ihany koa zany ny valy ny fanontaniana nataony Jaona mpanao batisa, nataony Jesosy ary nataony Petera. Dia ny hoe mibebaha. Mibebaha zany no valy ny fanontaniana nataony ireo mpanompon'Andriamanitra telo ireo, Jaona, Jesosy Kristy ary Petera. Zava-dehibe ry havana. Ary zany hitantsika ao amin'ny Lioka 3:9-9 ka hatramin'ny 7:10. Asin'ny apôstôly 2:2 (7:30 ka hatramin'ny 8:30). Mateo 4:7-7:10. Zay zany no zavatra tsara fantatra mialoha raha ty fibebahana ty zany no hojerentsika. Dia misy koa zany le fanontaniana azontsika petraka na hoe teny grika azo andikana hoe ny fibebahana. Ny teny grika azo andikana hoe ny fibebahana zay metanoia, izay manana fototeny hoe noia, ny avian'ny teny hoe no, izay ilazana ny toetsaina na ny foibe ny fieritreretana. Voafoaka ao anatin'izany ny fikasana, ny fihetsem-po, ny fisainana. Hita eo alohan'ny fiteny tovina koa ny hoe meta, izay adika hoe fiovana. Zay koa zany no raha fantaritsika misimisy koa zany le hoe meta adika hoe tovina, fiovana. Ka ny metonia zany raha amin'ny teny grika io zany no voaboasina dia fiovana zany, ary ny fiovana zany dia miteraka hoe fibebahana. Ohatra amin'izany ry havana métamorphose, zany hoe fiovan'ny endriny.
Miverimberina 920 voambolona io ao amin'ny testamenta vaovao, ary 430 ny matoateny mifandraika aminy, ka manambara fiovan-kevitra mba mifihetsika miverina na demetoro ho amin'ny lalam-baovao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Dia ahoana zany ny olombelogno talohan'ny fibebahana? Ahoana zany ny olombelogno talohan'ny fibebahana? Rehefa nisaintsaina ny nandinika lalina ny amin'ny fiainany raha olombelogno, dia nahatsapa fa ny nataony rehetra dia voabaiko ny izaho avokoa. Zany hoe tombotsoako, ny fafinaretako, ny hevitroko, sy ny sisa. Rehefa izaho no mibantoerana dia mazava ho azy fa tsy maintsy lasa kilabao Andriamanitra, sady tsy eritreretina no tsy itokena ihany koa. Tsy Andriamanitra ho aintsony izy amin'izany, fa izaho dia izaho ihany, dia ampy izay. Amen. Zay zany no zavatra fantatra zay rehefa amin'olo talohan'izy bebaka, talohan'ny fibebahana, dia tsy maintsy mipetraka zay le fitiavan-tegnan'ny olona, tsy maintsy mipetraka ny fanambonian-tegna ataon'ny olona, ary tsisy zavatra marigny eo agnatin'ny hevitrin'olo-kafa fa ninazy ihany, izaho ihany. Tsy mahafantatra nanga anareo, tsy mahafantatra zao ve nareo, za zao, zay zany le toetra miboaka ao anatin'ny olona. Amen. Ankehitriny asika asain'Andriamanitra hibebaka. Ino zany antony hibebahana? Inona no antony hibebahantsika? Inona no antony mazava-dehibe ny fibebahana? Tsy misy fibebahana ry havana raha tsy misy fionana amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy fionana amin'Andriamanitra raha tsy misy ny fibebahan'ny olona anankiray. Ny mibebaka dia fandavana ny fakany izaho, anekena ny fahefan'Andriamanitra. Zany hoe ny mibebaka dia fandavana ny fanjakany izaho, anekena ny fahefan'Andriamanitra. Nenina ny amin'ny fahotana vita, ka enjeny eritreritra ary tapaka ny hevitra fa iova tanteraka ny olona anankiray zay mibebaka. Rehefa mitsiry etaeta-pibebahana dia miamatsaro tena ho kely sy bitika mieritreritra ny fahalebiazan'Andriamanitra ny olona anankiray. Zany hoe ny olona mibebaka ry havana dia tsy olona manambony tena intsony, fa ny olona mahatsiaro tena izy fa kely bitika. Ary ny olona mibebaka zany dia olona mahatsiaro fa lehibe ny fisian'Andriamanitra. Agnatin'ny mahely azy iny dia eo za tonga saigny izy fa vele Andriamanitra izay bebako lehibe. Ary zany no antony mampibebaka ny olona ry havana, mahita fa kely ery izy, tapidalakale izy, fandraifanaiky izy mahita fa lehibe Andriamanitra, ka tonga ao agnatin'ny fibebahana zany olona izany. Zava-dehibe ry havana ny fibebahana. Magniraka atsika ny tenin'Andriamanitra, mibebaha ianareo ka mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Mibebaha ianareo fa efankaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Zay zany isy zava-dehibe ry havana. Ka ao agnatin'ny fibebahana, ao agnatin'ny fandoroantenantsika hibebaka, dia ao koa zany hipoira ny fiovampo. Hipoira ny fiovampo. Rehefa feno fibebahana ny olona dia lasa olom-baovao tanteraka, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny hivina asan'Andriamanitra amin'ny olona dia fahafatesany sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amin'izany ny fovampo dia vokatry ny fahafatesan'ny olona taloha izay tafatsangana ara-panahy tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny batisa. Mandray famelan-keloka ka no amarinina ary mitafy fahamasinana.
Izany fiovampo izany dia miteraka fiainana kristianina sy fitondrantena ankasitran'Andriamanitra, izay mivelatra sy mandroso ao anatin'ny fiainam-piangonana. Zava-dehibe ry havana ny fivampo. Zava-dehibe ry havana ny fivampo, ka lasa mitondra fivelarana sy fandrosoana ao anatin'ny fiangonana ny olona miova fo. Ary ny olona miova fo ry havana dia miteraka finoana lehibe ao anatin'ny fiangonana koa izy. Matetika mifandraika amin'ny fibebahana hatrany ny finoana. Asan'ny apôstôly toko 20:1-20. Jaona toko 4:9-7. Asan'ny apôstôly toko 4:20-3. Andriamanitra tsy manamboatra mihitsy izay zavatra nosimban'ny olombelona, fa manolotra zavatra tena vaovao kosa izy, dia ny fiainan'i Jesosy izay azontsika raisina ihany koa amin'ny alalan'ny finoana azy any mpamonjy maty teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotana izao tontolo izao sy ny fitsanganany tamin'ny maty, anamarinana antsika notakena amin'ny kristianina tsirairay avy. Amen. Ny finoana dia fifanenana. Ny fitiavan'olombelona dia miandoha amin'ny fifanenana. Fifanenana andrasana fahatapahan-kevitra entitra, satria raha tsy misy izany dia tsy hisy mihitsy ny fitiavana. Noho izany tsy misy ny finoana raha tsy misy fionana amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izany ny finoana no kofehy mampifamatotra azy ireo tontata tere-pitiavana. Ny finoana dia mampitombo ny fankahalalana, ka fankahalalana miteraka fahatokina feno, fahatokina ny herin'i Jesosy, fahatokina azy sy ny asa vavolombelona ny tanterahany. Ny mino an'i Jesosy dia mametraka feno ny fitokisana sy ny fianteherana amin'ny Jesosy, dia mametraka feno ny fianteherana amin'ny Jesosy. Ny mino dia tia ka sady mandray azy no manolotra ihany koa ny fiainany. Amen. Ary zany mazava-dehibe ity ry havana ny finoana ity. Ka ny finoana zany mitondra ny olona itoky ametraka tanteraka ny fiainany ao amin'ny Jesosy Kristy, vokatra ny finoana zany. Ary rehefa eo zany ny finoana ry havana, dia anisan'ny zava-dehibe koa ny hiderany fahamasinana amin'ny olona mino, amin'ny olona mino. Ary zany fahamasina zany miainga tany tamin'ny fanolorantena ho amin'ny fibebahana. Manjary vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olom-baovao, ka lasa zanak'Andriamanitra ary mitafy fahamasinana izy. Fa izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Jaona 1:5-7. Jaona 1:2-7. Jesosy Kristy no manao ilay olona ho amarinina, manova ny olona ho amarinina. Ny fahamarinana amin'ny finoana no idirana amin'ny famonjena, ary ny fahamasinana no tena famonjena. Zany hoe ry havana, ny fahamarinana amin'ny finoana dia idiran'ny olona any amin'ny famonjena, ary ny fahamasinana no tena famonjena. Ary zany mazava-dehibe ny olona mibebaka miditra ao aminazy ilay fahamasina. Rehefa mitafy fahamasinana ilay olombavonjy dia manjary tia vavaka,
manjary tia mivavaka, manjary tia manompo, manjary tia mandeha am-piangonana, manjary tia manao asan'Andriamanitra sy mangetaheta lalandava ny tenin'Andriamanitra ko, ary liana hatrany anompo ny tompony izy. Zava-dehibe ry havan'ny fahamasinana, zava-dehibe ry havan'ny fahamasinana. Ary rehefa tonga ao anatin'ny fahamasinana ny olona dia tsy maintsy olona tia vavaka izany olona izany, tsy maintsy olona nandalo tagnatin'ny fibebahana izany olona izany, tsy maintsy olona mangetaheta fa ny iain'ny tenin'Andriamanitra zany ny olona izany. Vokatra neno, vokatra ny fahamasinana. Ny olona masina ihany no afaka mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, ny olona masina ihany no afaka mangetaheta ny tia hivavaka. Ary zany mazava-dehibe ny fivavahana sy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany fahamasinana izany. Magnaraka izany koa ry havana, anisan'ny zava-dehibe ny olona ao anatin'ny fahamasinana dia tsy maintsy mikendry ny fiainany ho mpanompon'Andriamanitra, mikendry ny fiainany ho mpanompon'Andriamanitra. Vokatra neno, vokatra ny fibebahana atare tamin'ny voalohany, mikendry ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fitiavana ny hafa dia nateraky ny fitiavan'Andriamanitra. Jaona 1:4-7. Mahatsiaro ny tompon'ny tompo. Jaona 7:12. Ka te hizara memem-poana. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy ny mpianatra dia tonga ho azy tao an-tsainy ny fitaomana ny manodidina azy eo amin'ny tompo. Jaona 1:5-7. Endriky ny fankalazana an'Andriamanitra ny fanompoana. Ny fiainana mpanompon'Andriamanitra dia mifamatotra mandrakariva amin'ny fanompoana, mivelatra sy mitombo ary feno fifaliana ny fiainam-panompony ny mpino rehetra. Petera 2:1-5-7. Amin'izany rehetra zany dia ao amin'ny fitiavan'ny olona rehetra ka nanaiky iaina amin'ny fifehezan-tena feno fanetrentena ilay olona manompo. Amen. Ka izany ry havany mahazava-dehibe ny fanompoana ao anatin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra, anatin'ny fanoloran-tenantsika, indrindra ao anatin'ny fibebahana nataon'olona anankiray dia tsy maintsy miteraka fanompoana zany ny fibebahan'olona anankiray. Tsy misy olona hibebaka ka tsy ahatsiaro hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny fahavelomana, eo amin'ny fisiany, eo amin'ny fahaveloma sy ny fiarahamonina misy azy, dia miteraka fanompoana ho an'ny hafa, miteraka fanompoana ho an'Andriamanitra. Ary zany no zava-dehibe ry havana ao anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra noho ny vokatry ny fibebahana. Mitaona antsika Andriamanitra ry havana, hiditra ao anatin'ny tontolo ny fibebahana, fa ny fibebahana no magnamariky fa ankaiky ny fanjakan'ny lanitra atsika. Ny fibebahana magnamariky fa olona miova toerana isika, ary rehefa miova toerana atsika dia tianao zava-panahy dia ny fanompoana. Fanompoana dia zava-panahy, fanompoana ny hafa zava-panahy, fanompoana an'Andriamanitra indrindra zava-panahy dehibe tokoa ry havana. Ka mitaona antsika Andriamanitra, mitaona antsika Jaona Mpanabatisa, mitaona antsika Petera, hiditra ao anatin'ny fibebahana, mipetraka ny fagnontaniana hoe inona ataonay mba ho vonjena, inona no ataonay mba ho vonjena. Dia mazava ny valiteny tokana, mibebaha ianareo dia mba ho vonjena. Ny fibebahana rery andry avy mitona antsika ao anatin'ny famonjena, mitona antsika ao anatin'ny fanompoana, mitona antsika ao anatin'ny fahamasinana, mitona antsika anatin'ny finoana, mitona anatintsika fiovampo, ny fibebahana irery any. Ka zava-dehibe ry havana ny fibebahana, zava-dehibe ry havan'ny fidirantsika mandrakariva ao anatin'ny tontolo ny fibebahana. Ka ndana manomboko ny any, ametraka fagnontaniana amin'ny tenantsika tsirairay avy, inona no ataoko mba ho vonjena aho?
nametraka izay fanontaniana zany ianao androany ryavana, nametraka izany fanontaniana zany ao tao amin'ny tegnanao ianao androany. Ka ny soratra masina, ny valiteny izay nataon'ny Jaona mpanabatizy, izay nataon'ny Jesosy Kristy ary izay nataon'ny Petera dia valiteny tokana mitovy nefa samy tamin'ny fotoana samihafa. Mibebay ianareo, mibebay ianao, mibebay isika, fa ny fibebana ryavana zava-dehibe indrindra ao agnatin'ny fiainan'ny mpiaina kristiana. Ary io zany no dinga mpiainan'ny mino, io no dinga mpiainan'ny kristiana tsirairay avy, miaigna ao agnatin'ny fibebana. Amen, amen. Ka ryavana, miantso antsika Andriamanitra, miantso antsika Andriamanitra, tsy hoe anompo azy fotsiny, fa ny fibebana koa ryavana mitondra ny olona hitombo ara-panahy, mitombo ara-panahy. Zany hoe ny fibebana koa zany magniraka ny olona fa tsy hoe hijano anompo fotsiny, fa mitombo ara-panahy koa ny olona mibebaka ryavana. Tsy misy fitomboana raha tsy misy fankatoavana. Ny fankatoavana no fanalahidin'ny fitahina eo amin'ny fiainana kristiana. Ny any dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra hatrany. Jaona 4:4-7. Manaiky miaraka amin'ny vava no manaiky na dia ao anatin'ny fahoriana aza. Tsy misy satro-boninahitra raha tsy misy azo fijaliana. Lioka 7:7-20. Tsy ampy nefa ny mahalala an'i Kristy sy ny fahasoavan'ny voaray taorian'ny fiovampontsika. Tsy maintsy manatanteraka, tsy maintsy mamantatra an'i Kristy ankaiky kokoa isan'andro, ka misy fandrosoana vaovao sy ny fankatoavana ary fivelarana mamirapiratra ny olona tsy salama ihany no tsy mitombo. Amen. Zay zany no zava-dehibe ao agnatin'ny fibeban'ny olona, mitombo ara-panahy. Mitombo ara-panahy ny olona ryavana rehefa mibebaka. Ary rehefa ny olona mitombo ara-panahy ryavana dia mahatakatra ilay fahasoavan'Andriamanitra, mahatakatra ny fahatsarany Kristy, ary tena mahatsiaro tegna fa eo ankaiky ny Andriamanitra isan'andro izy, mitady ny ampandroso, ny ampivelatra, nanana ny fiainam-baovao mandrakariva noho ny fankatoavany, noho ny fanekeny ilay Jesosy Kristy, dia mitombo ara-panahy izany olona izany. Ary zany fitomboana zany ryavana dia mitaky fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, mitaky ny fankatoavana ny mpitondra anao, mitaky ny fankatoavana ny ray aman-dreninao ara-panahy. Rehefa te hitombo ara-panahy ianao dia mila manaiky, mila mankatoa ray aman-dreny ara-panahy, mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mila mankatoa an'Andriamanitra mandrakariva, dia izany no ahafantarany olona araikiray fa mitombo ara-panahy izy. Ka zava-dehibe ryavana ny fitombona ara-panahy, ary dia apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana atsika, fa izany no antom-pitomboantsika ara-panahy, izany no antony mampitombo antsika ara-panahy. Ko ndao ryavana atsika hitombo ara-panahy, ndao aratsika hitombo ao agnatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, hitombo ao agnatin'ny fahamasinana, hitombo ao agnatin'ny finoana, hitombo ao agnatin'ny fiovampo, hitombo ao agnatin'ny fibebana. Ka ino ataonay mba ho vonjena izay? Dia namaly ny tombo, mibebay ianareo, fa ifankaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ka zava-dehibe indrindra ryavana eo amin'ny fiainana atsika ny fibebana. Io no dingana tsy maintsy alehantsika, tsy maintsy homba atsika noho na mirany Jesosy Kristy ilay mahery izay antoky ny famonjenantsika. Amen. Ka ny zavatra amezantsika izy ryavana dia zao ny zavatra amezantsika azy: tsy misy fiovoam-po raha tsy misy fionana amin'Andriamanitra. Tsy misy fionana amin'Andriamanitra raha tsy misy ny fibebana.
Tsy misy ny fibebana raha tsy misy ny fankahalana fahotana. Tsy misy fankahalana fahotana raha tsy misy finoana. Tsy misy finoana raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainana kristiana dia miorina amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany Jesosy tamin'ny maty. Isan'ny asan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny fahafatesana sy ny fitsanganana ara-panahy mahatonga dingam-piainana eo amin'ny mpino na kristiana tsirairay avy. Ny fiovampo miteraka fiainana kristiana. Ny fiainana kristiana miteraka fiainam-panahy. Ny fiainam-panahy miteraka fiovampiainana. Fiovampiainana miteraka fiainam-piangonana. Ny fiainam-piangonana miteraka fijoroana vavolombelona eo anatin'ny fiangonana. Amen. Ary zany no zava-dehibe ateraka ny fibebana. Izany no zava-dehibe ateraka ny fibebana. Fiainam-piangonana miteraka fijoroana vavolombelona. Fiangonan'i Jesosy Kristy ianao ry havana. Fiangonan'ny fanahymasina ry havana. Fiangonan'Andriamanitra anao ry havana. Ka i mahafiangonan'Andriamanitra antsika izany, ndana antsika ankalazana Andriamanitra, ndana antsika hideran'Andriamanitra, na antsika nome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Fa ny olona mibebaka ry havana dia olona mitombo ara-panahy. Ny olona mibebaka ry havana dia olona manompo ny hafa, manompo an'Andriamanitra. Ny olona mibebaka ry havana dia olona manana fahamasinana. Ny olona mibebaka ry havana dia olona manana finoana. Ary ny olona mibebaka ry havana dia olona manana fiovampo. Koa an'Andriamanitra rerany ny voninahitra ho antsika kosa ny fahaizana manolo tena tanteraka ao anatin'ny fibebana, mba tsy izaho intsony no hibeko antsika fa ny fibebana, ny fanenenana, ny fankataovantsika ny tenin'Andriamanitra hitondra antsika anatin'ny finoana sy fanantenana atanteraka tena sitrapony. Amen. Amen. Ndao tsika isaotra an'Andriamanitra amin'izay fampianarana izay. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masonao, misaotranao tokoa izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao natakarana izay tena sitraponao teo. Aoka Tompo, ny fananao masina ampitoetra ny teninao aty anatinay tsirairay avy. Ny mpanomponao azy rehetra ny haino afaka nagnaraka direct teto ry Tompo dia tahinao manokana ny tsirairay avy mba ho tena fibebana marina, fibebana mahatoky ataon'izy regny noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao. Aoka zany fibebana zay arainay agnatin'ny ity volana ty ry Tompo dia hitondra fivampoenana tokoa, hitondra fankatoavana ny teninao, hitondra fahasoavana, hitondra fitahina ho an'ny tsirairay avy ny fibebana marina zay ataony. Ary aza vela hitodika intsony zay, aza vela hiverin-dalana intsony zay, fa rehefa miverin-dalana tamin'ny fahotana nataonay zay Tompo dia hitodika aminao Andriamanitra mandrakariva manomboko zao. Tompo Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ny fananao masina, ampitombo izahay, ampianary mandrakariva zay mba handeha araka ny sitraponao Andriamanitra. Anao Tompo ny dera, anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no nanatana izany vavaka izany. Misaotra Tomponay eo. Amen. Amen. Saotra antsika rehetra mitandreny hatramin'ny farany dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.